Ny zavanisy teny amin'ny cité Ankatso-D moa dia ny grève ireo mpianatra noho ny fahatapahan-jiro sy rano isan'andro. Nitokona ny mpianatra teny amin'ny cité Ankatso-D ny androany maraina noho ny fahatapahan-jiro sy rano isan'andro. Raikitra ny dorikodiarana sy sakandalana ary manome 27 ora ny tompona andraikitra izy ireo hamahana ny olana, fa raha tsy zany dia hahery ny fitokonana raha manao be marenina mamony sofina ny mpitondra. Tompoko vavy sy tompoko lahy, tsy ny fitokonana izay nataony ireo mpianatra teny amin'ny cité Ankatso-D foana moa ny zavatra zay holazaintsika ato, fa ilaza ny zavatra hafa ankoatran'izay moa isika. Fa mialohan'ny idirantsika amin'izany zavadrehetra izany dia mbola toy ny mahazatra foana abonné ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra azadiny foana ny mametraka ny commentaire. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisuantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Ny any Mahajanga moa dia manomboka androany ny fankalazana ny faharoapolo taona ny joroan'ny faritany Fimpima Mahajanga. Natomboka androany maraina ny fankalazana faharoapolo taona ny joroan'ny faritany Fimpima Mahajanga izay natrehiny Andriamatoa Rakotondrina Michel Didi Adema talen'ny fampianarana sy fikarohana eo anivon'ny foibe ny Fimpima na fikambanan'ny mpikabary malagasy. Mifantoka tanteraka amin'ny fandalinana ny soatoavina malagasy ny fianarana kabary ary sokajin'olona maro no efa liana amin'ny fianarana kabary ao Mahajanga, indrindra ireo tanora. Miavaka misongadina eny anivon'ny fiarahamonina arak'izany ny tanora nianatra kabary ary samy maneho ny maha izy azy. Hotanterahana ny maraina teo ny famoahana ireo andiany manonga mpiofana mpikabary nandritran'ny taona 2024 sy 2024 sy ny fanaterana ireo mpikambana raikitra efa navoaka ny taona 2024. Tsara ny manamarika fa ny faritany Fimpima Mahajanga no handray ny zakabe ny Fimpima manerantany amin'ny volana Jolay 2024. Tonga nanolotra fanampiana ho an'ireo mpivarotra ny loholona Rakotondrainy be Andrianantenena Michel. Manoloana ny vona niseho tao amin'ny tsena Sabotsy ny Antsirabe izay niantraika tamin'ireo mpandraharaha sy mpivarotra maro dia tonga nanolotra fanampiana sy fampitaovana tao antoerana ny loholon'ny Madagasikara Rakotondrainy be Andrianantenena Michel amin'ny mahazanaky ny fakitry vakinankaritra sy ny Antsirabe azy. Fanampiana toy ny tafo sy boakare ary hazo fisaka no azony ireo traboina tamin'izany. Natolotra ny ben'ny tanàna tao amin'ny lapan'ny tanàna ny taratasy hangalana ireo fampitaovana ireo ary alaina amin'ny tranombarotra iray ao Antsirabe hanarenana ity tsena ity. Zava-dehibe ny fahavitany io tsena Sabotsy io hoy ny loholon'ny Madagasikara ka mila ny fiarahamientana rehetra amin'ny fanarenana izany. Rehefa avy nilaza iny zavatra izay nozaraintsika iny moa isika dia ndeha arisika ilazakely ity valinkafatra izay nambaran'ny ministra ity. Izy ity moa dia miantefa amin'ny solombavambahoaka ny Toamasina Andriamatoa Roland Ratsiraka. Rehefa hitsikera Bontolo dia hita ny mpanohitra namaly ny député Roland Ratsiraka ny ministra Mara Volamiranty Dona izay nilaza fa tsy mahagaga raha ity mpanohitra ity. Efa fomba ni hoy ity ministra ity, tsy mino ny fandrosoana entin'ny filoham-pirenena, tsy nino ny fahavitany boulevard raha tsy milaho izy nefa io vita io, tsy nino ny fahavitany gymnase arena nefa dia io vita io. Manaradrenirano ny mpanao gazety vahiny fotsiny no ataony Roland Ratsiraka hoy ministra Mara Volamiranty Dona fa tsy mandroso sosikevitra na vahaolana. Noho ny farany moa dia nilaza ity ministra Mara Volamiranty Dona ity ny hoe inona indray no ankoatran'ireny fanazavana momba ny raha mbo malaza iny hoy izy namaly ny tenin'ny mpanao gazety raha nanontaniana. Rehefa avy nilazalaza sy niresadresaka ny mikasika iny valinkafatra izay nataon'ny ministra ho an'ny solombavambahoaka ny Toamasina Andriamatoa Roland Ratsiraka iny moa isika dia ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny fosa. Teraka telo ireo fosa nalefa any Frantsa. Niteraka telo ireo fosa roa avy any Madagasikara izay nalefa niaina ao amin'ny parka zoolojika ao Paris tamin'ny Valmay 2024 lasa teo
io araka ny nambarany tompona andraikitra misahana ity valanjavaboary ity ny alakamisy 4 Jolay lasa teo. Karazana biby tandindonindozany fosa hoy ny fikambanana iraisam-pirenena miaro ny natiora satria 510 ka hatramin'ny 503 ny isan'ny izy ireo sisa ao a Madagasikara. Tsara ho fantatra ihany koa moa fa efa misy anarivo no voatahiry amin'ny valanjavaboary maneran-tany raha sanatria lany tamingana izy ireo hoy hatrany nambarany io tale siantifika io. Ny manaraka ihany koa izay hozarentsika moa dia ity zava-misy any ivelany ity 420 no maty nitondra-drano tany Pakistan. Nitondra orambe nampiakatra ranomaro ny moson tamin'ity taona ity ka be dia be ny olona ny anjerany tranony na lasany rano 420 no maty ka ny 420 tamin'ireo dia zaza daholo. Ny faritany Punjab izay be olona indrindra no mazava ho azy fa be maty ary mbola tsy vita satria mbola andrasana hitohy ny orana. Pakistan no isan'ny firenena tena mijaly noho ny fovaovan'ny toetrandro satria dia lasa mahery vaika ny tondra-drano. Mahafaty olona betsaka isan-taona arivo ny mahery tamin'ny taona 2024 sady manimba voly manimba ny fiompiana be tokoa io fovaovan'ny toetrandro any antoerana io. Izany moa ny zava-nisy tany antoerana kazariako kely aminareo ny resaka orambe izay nampiakatra rano marobe ary nahafaty olona be dia be. Ny manaraka izay ho resantsika ihany koa dia hiresaka mikasika any ity olona mahafinaritra indrindra ao a Madagasikara ity. Raha mbola samy olona dia hafa ihany ity andramatoa ity, anisan'ny olona izay tena mistery ary olona izay tena feno surprise ihany koa. Nilaza moa izy tao anatin'ny soratra izay nosoratany ny androandroany hoe tsy misy afaka hanakana ahy fanasoa sy hifampitsinjo amin'ny vahoakany Ambatsoa fa izany no tena fitiavana hoy hafatra ity olona izay tena mahafinaritra indrindra ao a Madagasikara ity. Atampoko manokana ianareo hoy izy hatrany ary tsy misy adiniko na imaro antsetra izany na imananara avaratra. Ho an'izay mbola tsy maharaka moa dia tany mananara avaratra nitondra hazavana nitondra fanantenana i Andriamatoa Filoha nanao fanamby tamin'ny ireo tao mananara izy fa hitady ny fomba rehetra hampidinana ny vidinjiro ka tratra izany tanjona izany amin'ny alalan'ny ireto parka solaire ireto. Fananany fitondram-panjakana novatsiny ireo mpiara-miombonantoka moa izao ary tolorana ny jirama. Nolazainy Andriamatoa Filoha ihany koa moa fa efa misy bateri mba hifanampy amin'ny ireo mpamokatra herinaratra amin'ny sehitra tsy miankina izay hiandraikitra ny fitantanana mikasika any ity parka solaire izay any mananara avaratra ity. Efa nilaza zavatra be dia be moa isika teo tato anatin'ity video ity koa raha fintipitinina ireo rehetra izay efa voalaza dia nilaza ny mikasika ny tondra-drano izay tany ivelany isika ary nahafatesana olona maro. Nilaza ihany koa ny mikasika ny hafatra izay nataon'ny ministra valin-kafatra mandeha amin'ny solombavambahoaka ny Toamasina Andriamatoa Roland Ratsiraka. Tato ihany koa isika nilaza ny fitokonan'ny mpianatra sy te Ankatso-D ny mikasika ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan-drano. Nilaza ihany koa ny mikasika ny fimpima any Mahajanga. Ka hoy hoe betsaka ny zavatra izay efa voalaza ka tsy valam-parana intsony. Ajanona tsika hatrekoa ny video antsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vita ny haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.